miteraka fanahindra eo amin'ireo paitokarena eto an-toerana tokoa ny fanovana izay soni eo amin'ny vola malagasy izay isany amin'izany ohatra Andriamatoa Ralson Roger araka izao faneho-keviny izao. Tokony ny gouverneur mpisolo-toeran'ny Banky Foibe Andriamatoa Giratovindrahona amin'izay no anaosiny anireo vola izay ampiasaintsika araka ny décret nivoaka nandritry ny filakevitry ny ministra herinandro maromaro lasa izay. Tsy mankasitraka izany ny paitokarena Ralson Roger. Namana manokana moa sy fandrao namana pandinika momba ny zavatra io dia milaza fa tsy dia mankasitraka an'io zany zahay tsy mankasitraka io zay satria miteraka ayabe lehibe izy io fantatsika fa mbola monjo maika ny asa atraketan'le nanosonia nefa io voalo antoko ny pirenena ary fantatsika koa fa raha vao tsy voatandriny io dia mety afara amin'le hoe fanontana vola na hoe planche à billets ka izay planche à billets zay maloza azy dia miteraka avy hatrany fidangan'ny vidim-piainana na inflation ka lasa mandeha be mihitsy ny aya zany zao hoe soako sary dia misy hevitra hafa ny etapy fitondrana taon'le misy hevitra mandeha daholo zany soako sary sady anota vola zareo satria misy fepetra zany tsy maintsy arahana kasika amin'ny fanontanaan'ireny vola reny ohatra fotsiny azo raisina tsotsotra satria resaka politique monétaire moa zany tsotsotra mihitsiny dia ohatra ny hoe rehefa tsy azo ampiasaina intsony le vola fa fatonta dia tsy maintsy sololo iny zany hoe misy fitsaratra tsy maintsy mifandanja foana zany io ary tonga hatrany amin'ny fandanjana rodekarena fandanjana fametrahana antoka volamena ny banque centrale sisy fehany zany dia be dia be ny ayary na ny tenany ary manontany tena iny atokony tonga zay matoa zany nataony zareo reo misy antony eo ka dia ny rina angamba dia isy fanazavana entitra omeny ny tompona andraikitra indrindra moa le nanosonen'le vola mba hampilamina zany zay ny olona sabazava ny tena toetra ramary akariky ny katoko ny fifidianana matsika ireo dia mandeha ny aya sy ny tebotebo rehetra. Anisan'ny ayay hoy ity farany ny mety tsy fahatokisany any ivelany ny lanjan'ny vola malagasy ary mety isy fiatraikany eo amin'ny fifanakalozana samihafa zany ary mila fitandremana sy fanazavana tsara ny mahakasika an'izany hoy ity paitokarena ity.